Ny Paska indray no diniantsika teny efa mahazatra anao kanefa andeha mba hiarahantsika midinika amin'ity androany ity manasanao mpitiavana. Fa le miarabantsika rehetra amin'ity alatsinainy fahavalo amby roapolo volana jolay ity tafahona soma tsara indray isika nomentin'Andriamanitra tombonandro tombo-potoana ahafahantsika miara-midinika atolotra anao mandrakariva ny firarian-tsoa ny fahasoavan'ny tompony eo aminao ary ny fiadanany dia anjaka eo aminao sy ny ankohonanao dia hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao dinidinika izao. Ray malala ny an-danitro, misaotra anao indray izahay noho ny fitantananao, misaotra ny amin'ny fitiavana, misaotra ny amin'ny indrafo, misaotra ny amin'izao fotoana izao izay ahafahana indray miaraka aminao, miaraka amin'ireto mpiara-mandinika ny teninao reto. Mamindrafo aminay mandrakariva Tompo, satria tsy mendrika izahay. Aoka mba ho esorinao ny hevitra mampisaraka anay aminao, aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay, ka ny fanaina masina no irinay hitarika izao dinidinika izao. Ko mitenena Jehova fa hihaino anao izahay. Narana Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Andeha jerevantsika indray ny andinina tao tadidina, somary lavalava le izy ao amin'ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo ka manomboka amin'ny andininy fahaenina amby roapolo sy fafito amby roapolo izay manao hoe ary raha anontany anareo ny zanakareo manao hoe inona no antony izao fanompona ataonareo izao, dia olazainareo hoe izao dia famonoana ny Paska Jehova izay mandalo ny zanak'Israely tany Egypta raha namely ny Egyptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika dia niondrika ny olona ka nivavaka. Ilay Andriamanitsika dia Andriamanitra vonona ny hamonjy antsika. Tamin'ny omaly dia hitantsika tsara ny fampitandremana nataon'ny Mosesy tamin'ny Farao. Fa rehefa avy teo amin'ny Farao Mosesy dia lasa nakosana keo amin'ny zanak'Israely. Anao inona izy? Andeha ampiomana, nanomana ny zanak'Israely satria hiala ao Egypta. Nandray mananteny isika fa hanome toromarika any Mosesy sy Arona Andriamanitra momba ny amin'ny fandaminana ny fialana ao Egypta, tahaka ny hoe fanomanana ny zokiolona, andeha alova ny zokiolona satria tsy mahaly lalana, asaina mandeha melony reny mpianakaviana sy ny ankizy madinika, ny biby sy ny sisa. Fomba fandosirana. Tsy izany anefa ny zatra nisy. Mahagaga ny toromarika omen'Andriamanitra amin'ny voahana makao miala ao Egypta. Men'Andriamanitra torohevitra ara-panahy. Ny fomba fankalazana ny Paska no nambaran'Andriamanitra. Zany hoe raha lazaina amin'ny teny hafa zany dia izao. Ny fiankofana amin'Andriamanitra amin'ny Tompo no famonjena. Io no nasaina ny fantohany sain'ny zanak'Israely raha hiala ao Egypta izy. Izay le mahatanteraka ny teny Jesosy manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny famarinana dia hanampy anao zany rehetrarehetra. Isika zany mieritreritra fa fiomanana ara-nofo be no nanomanana zanak'Israely andositra hivoaka amin'ny tany Egypta. Tsia, fa fiomanana ara-panahy. Ary zay ny zavatra antranga, zay ny baiko ny men'Andriamanitra, tsy maintsy manomana zanak'ondry ny fianakaviana tsirairay. Araka izay laniny. Nanomana an'izany ny isan'ny mpianakaviana. Ary hitantsika tsara fa nanatanteraka an'izany izy ireo, nanomana an'izany ary voalaza fa hoe zanak'ondry tsy misy kilemo amin'ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo. Eo amin'ny nanomboka amin'ny andininy fahadimy izany, zanak'ondry tsy misy kilemo izay maneho-lina tandidy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay anaisitra amin'ny fahotana izao tontolo izao araka ny fanambarany Jaona Paolo Batisa. Ary dia hitantsika teo fa nanao an'izany ny tsirairay avy. Ary izany fankalazana izany dia natao tsarovana mandrakariva isan-taona teo amin'ireo vakoan'Andriamanitra. Fanafahana manokana, fahatserovana ny zavatra nitranga tamin'ny lasa ary fahatserovana ihany koa ny fitantanan'Andriamanitra tao amin'ireo vahoakany ireo, ka atsapana fa Andriamanitra tsy manadino mandrakariva ny zanany. Manazava ny hevitry ny Paska ny amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Izao no voalazan'ny ten'Andriamanitra eo amin'ny andininy io. Exodosy faharoa ambin'ny folo ka manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Vakina amin'ny anarana Jesosy manao hoe fa andeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina izany aho, ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy,
ary ny Andriamanitry ny Egiptiana dia ho tsaraiko avokoa, izao ny Jehova, ary ny rà dia ho famantarana ho anareo amin'ny trano izay hitoeranareo, ary raha mahita ny rà aho dia andalo aminareo, ka tsisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egipta aho. Ry mpiara-mitenika namana, raha izay fanambarana izay ny resahana dia ny dikany hoe Pasika, ny hevitry ny Pasika dia hoe fandalovana. Teny roa manko no ny teny Pasika io dia hoe hoe sak amin'ny teny hébreu izy io dia midika hoe mandalo, zay le fizarana voalohany, ary ny faharoa hoe eo ambony. Ka ny dikan'le Pasika zany dia fandalovana, nandalo teo ambony trano zanak'Israely ny fandringanana, fa rehefa nahitany marika teo amin'ny tolambaravarana izy dia hita nandalo. Zany hoe le rà zany dia maneho ny mariky ny fiainana sy ny famonjena. Ry mpiara-mitinika namana isany, tsara ny manaraka ny torohevitran'Andriamanitra, tsara ny manaraka ny fandaminana apetrak'Andriamanitra, satria ny fandaminana apetrak'Andriamanitra no mitondra antsika makany amin'ny fahombiazana, mitondra antsika makany amin'ny famonjena. Ary izay nasaina tantaraina araka ny andinina tao tadiny hoe raha manontany anareo ny zanakareo inona ny antony izao, dia lazainareo fa namonjy nandalo teo ambonin'ny tranon'ny Israelita Andriamanitra ka namonjy antsika. Androany amin'ity androany ity dia tiako raha mba ho tsaroanao ihany koa ny zava-dehibe nataon'ny Tompo taminao tamin'ny lasa, mba hahafahanao matoky fa tsy miova Andriamanitra amin'izao ankehitriny izao sy ny ho avy rehetra. Mahery izy ny tompony ombanao amin'izay rehetra ataonao, ka naiza na inona ataonao androany dia ho tsapanao fa eo mandrakariva Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misotranao izahay noho ny amin'ny teninao, ka nampafantaranao anay ny fiomanana tsara indrindra raha tianay ihany koa ny voaka eo amin'ny faratsiana, ny tianay ny voaka eo amin'ny adalàna izay vitanay, dia ny zava-dehibe indrindra dia ny fiomananay, ny fametrahananao oloalaharana eo amin'ny fiainanay andavanandro. Ray malalo, misotranay ihany koa izahay ny amin'ny fandaminana napetraka tamin'ny zanak'Israely, ka nandalovanao rehefa nahitany marika teo amin'ny tolambaravarana izy ireo. Tiana ihany koa Tompo mba ho hita eny aminay ny marika ny mahazanak'Andriamanitra anay, ka ny famonjena dia omenao ny tsirairay avy. Dia mamondrafo aminay mandrakariva, apetraka ampelantananao ny fiainanay, aza mafoy Tompo namazaraka anay amin'ity tontolo andro ity, ny vavaka tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.